Marija. Ranonareo? Efa ianao vaovao. Samborin-drareo tamin'ny maraina nge ireo tatsaranao fihetsiketsihany. Nandany fandringana lalanovana saribosy fambolena katsaka. Ataon'zareo milaza azo mpanambola sy mahafantatra olona fitondrany. Ohatray, iza zany sisa niaro ny alantsika sy ny tantsika? Satria ve miteny sy miaro ny zony ary tsy manaiky izy ireo dia samborina? Toa tsy mendanja tsony riza ny fanaovana hetsika maneho hevitra. Voatoroka ho mpanakorotana amin'ny filaminam-bahoaka izy ireo nefa nizohy isitraka tontolo iainana amin'ny rindra nge ny vao hososy amin'izany. Ka tsy le hoe manao fihetsiketsehana tsony nge zany ny tena olany. Raha sakana ny tsangana sy taky ny zony ny olona dia mitovy amin'ny hoe esorina amin'ny sady koa ny zohy isitraka ho avy tsara kokoa. Zohy iaina anaty tontolo madio, tany azo velomana, fandray daholo zany. Tena marina izany ireo rija. Raha zohy iray vao hitsakitsaka dia ny zohy maro mifandray amin'iny koa ny tratra. Raha kitia no zohy teny malalaka dia voakitika no hoavin'ny zanaka. Ny zohy isitraka fahasalamana tomomba na ny zohy isitraka fandriampahalemana. Tsy izay ihany. Raha sakana ny teny sy ady amin'ny tsirariny tahaka izao ny olom-pirenena dia rava mifototry ny demokrasia. Tokony ho tsapam-pitondra fa manana andraikitra sy adidy amin'ny olona entiny izy ireo. Raha tsy mitaky ny fiarovana antsika isika dia inona intsony ny amintsika, ny alantsika, ny tanitsika, ny haitsika mihitsy e. Ndao toerintsika amin'ny fanimbana firenentsika. Fotoana izao hijoroana sy hanehoana fa tsy azo idim-baritra novinanoviana zontsika. Ry olom-pirenena sy fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara avela iaina amin'ny tsirariny ve ny taranaka. Fotoana izao andraisana andraikitra sy hanamafisana ny feontsika. Mananjo isitraka ho avy mendrika isika. Ndeha ary takitsika miaraka ny tena rariny sy hitsiny ary mariny. Antsoy maimaimpoana ny laharana 904 raha mila fanazavana fanampiny. Sahiny toro.